Ajantsika hatro aloha mahakasika ny lafim-baovao iny fa nanova-paikady entina pandresena ny tolona sindikaly kosa ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa JIRAMA mitohy hatrany ny fanodingana amin'ny fanapahana ny rano fisotro madio ary ihany koa ny herinaratra amin'ireo ministera tsy nahavoalohan'ny faktiorany. Fantatra ihany koa nefa fa dia nangataka fihaonana ao amin'ny araka amin'ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina ireto mpiasa manatanteraka fitokonana ao amin'ny orinasa JIRAMA ireto. Nanova ny paikady entina hitondrana ny fitakiana ny mpiasa eo anivon'ny orinasa JIRAMA taoriana ny tsy fahombiazan'ny tetika ny ikasana anapahana ny jirony eo amin'ny ministera PIA miisa 3 dia ny ministeran'ny rano, ministeran'ny angova ary ministera fitatanam-bola sy ny teti-bola. Ho azy ireo tsy azo adika ho tsy fahombiazan'ny fitakiana ny tsy fahavitany fanapahana jiro satria nisy ho izy ireo ny sakatsakany nataon'ny fitondram-panjakana. Paikady vaovao nampiarin'ny mpanao fihetsiketsehana ary ny fanapariana ny taratasy fampahafantarana amin'ireo ministera rehetra izay tsy naloa ny faktiorany JIRAMA ary nampafantatra ny komity ny fitokonana fa tsy maintsy hirosona ny fanapahana ny famajiana jiro sy rano eny amin'ireo andrim-panjakana tsy naloa ara-dalàna ny faktioran'izy ireo. Raha ny fanazavan'Andriamatora Mamonjy isan'ny mpitarika amin'ny farimby sindikaly JIRAMA dia mbola tsy nisy ny fampiantsoana avy amin'ny conseil d'arbitrage mikasika ireo teboka valo mbola tsy nahitamba-olana teo anivon'ny fibetatana ny JIRAMA mikasika ireo olana fahobe miisa 4 mbola tsy nahitana marimaritra iraisana teo anivon'ny ministerany angofo kosa dia fantatra ihany koa fa mbola tsy nisy izay fampiantsoana izay hatreto. Nandefa taratasy fangatahana fihaona amin'ny filoham-pirenena moa iresahana ny fitakiana ataon'ny mpiasan'ny JIRAMA ahafahan'izy ireo mitondra fanazavana mikasika ny tena fototra izay fitakiana izay. Mandra-piandry izany ary dia fantatra fa mbola mitohy ny fitokonana nataon'ny mpiasa.